Coucou daholo ny zanagasikara mbola ao daholo ny rehetrarehetra. Makasitrana manandraka fandaharantsika dia za koa atao hatrany hoe inona zany atao vehivavy rehefa tezitra izy milongolongo be. Tsy vetiny dia milongolongo be dia anontaniany lery izy, anontaniany rangahy izy dia milongolongo tsy miteny. Dia ahoana? Hafa ny lehilahy any amin'ny tany mandroso moa hafa ny lehilahy malagasy. Ny lehilahy malagasy dia tsy mba mahay manao an'ilay atao hoe mamina, manome fitiavana, tsy mahay manao an'ilay romantika ny lehilahy malagasy. Tsy hoe menatra ve lisany sao ilain'ny vehivavy ange zany e. Mamina anazy lisany. Na hoe tsara na ratsy ny andro na tsara ny andro dia ilaintsika olombelona ange zany. Ary mivady dia mila mifanao an'izany ihany koa ao an-tokantrano, mifamihina kely, mifanoroka kely, mankasitraka. Mba mila manao an'izany, mianatra manao an'izany lisany. Fa dia maina be fotsiny hoe alefaso ny vary dia hohanina fotsiny. Dia ahoana ilay asa rira angaha? Hay izay zany dia lasa fotsiny. Raha ohatra zao madama zany tezitra izy milongolongo be eo, dia lahy nefa tezitra lahy dia hoe tsy metimety indray ny ato an-tanàna dia lasa lahy mandeha mitady fahafinaretana any ivelany any. Raha tezitra madama milongolongo be misy zavatra tsy tiany nataony lahy teo dia lasa lahy mandeha makany aminazy mamihina anazy aloha. Dia eo lahy manambitamby anazy moramora eo. Ahoana ky bebe, ahoana ky tsery, hay ndrika eto ohatran'ny tezitra be mihitsy androany, zany olona eto akaikindry fony. Asa manandry fa tsy maintsy vahantsika foana ny olona. Dia eo avy eo madama lasa misokatra fo madama dia fampiresaka manazava ny mpilaminana ny resakareo izy. Tsisy maraza izany ange zareo. Izay mampivady mivady, tsy maintsy misy foana ny ady. Na mihinan-kanina raha ohatra hoe indray mitsamitsama be ny anankiray tsy tian'izy dia lasa mampiady ilay izy. Fa mba mianatra Elisa manao romantika dia mba eo ilay madama mba moramora kokoa aminareo anankiroa no mifandray satria entina hikolokoloana fitiavana ange zany zareo e. Ny ady tsy maintsy misy amin'ny mampivady mivady. Dia maninona koa ny ahoana ny lalàna madama hoe rehefa tezitra izy, rehefa antarina izy aloha tsy miresaka be, lasa ohatra manao raharaha be tampoka zany, lasa miantsena tampoka tsy hoe lasa izy nanakaiza nefa tokony lasa fotsiny tsy mivoaka ny trano hoe lasa niantsena fa tsy hoe nandeha nakaiza dia hoe laka efa nakaiza ary kialaniny iny. Antsoina telefaonina koa izy tsy mandray telefaonina dia eo koa lahy avy eo saro-piaro amin'izay sao dia nampirafy tany. Nefa izy tezitra amin'ny lahy fotsiny izy dia tsy te hiresaka amin'ny lahy. Tsy hoe tsy te hiresaka izy ilay tsy milaza ny zavatra ao am-pony iny fa miandry tambitamby avy amin'ny lahy izy. Izay ny antony. Dia mba ilainy elahy mianatra manao romantika ny lehilahy malagasy. Mianatra lisany, mamina, manoroka. Tsy voatery hoe rehefa maraina ihany. Fa mivena rehefa fo maraina dia fampiarahaba. Rehefa tonga amin'ny hariva dia fampiarahaba. Dia fanoroka kely, famihina kely. Manala ilay adi-tsaina ange zareo izany fihetsika izany. Mba mihena kokoa ilay adi-tsaina ao anaty vatana satria ny andro iainantsika isan'andro efa mandreraka be ny zavatra iainantsika rehetrarehetra mbola ato an-trano koa mbola longolongo dia mitambatra daholo izany. Indraindray izao raha ohatra hoe lahy izao ka te hihinan-kanina lahy dia izy efa mpahandro hanina, efa mpandoatra sakafo dia kamo izy handoatra sakafo ndaraka daholo sady miketoketoka be izy, mivazavaza be. Dia lahy koa moa izany mahafantatra hoe tezitra izy. Dia vahaolana akaiky manambitamby. Mila mianatra romantika lisany. Indraindray koa ohatra izao amin'ny maraina izy izao tokony hifoha maraina, tsy te hifoha maraina izy. Ambonin'izay koa rehefa hatory mahazo lamosina be lahy avy eo. Dia lahy nefa tsy te halay lamosina be hoe ty fihinana ty lamosina be ty. Raha ohatra lamosina be ny azony lahy dia tsy manela fa mandeha manakaiky anazy eo dia mamihina tsara anazy eo dia miteny hoe bonne nuit kipiso. Dia tsy miala eo ny tanan'ilay lahy raha tsy rendrika nareo. Rehefa afaka atsasakadiny na fifankahazy iny nareo famihina eo dia eo lahy manambitamby anazy. Hay tsy haiky tena tiako be ngidry piso e. Maninona ky indrindra tsy miresaka anahako mihitsy. Za keny anie ky mba mivady indrindra afaka mifanohana amin'ny fiainana amindry. Fa inona ky tena olana bebe.
Inakiny olana mbatataro amin'ny papa moa e. Dia mba manorika eo andre. Manorika eo lahy. Dia amin'izay mahatsapa an'iny madama hoe eo ilay fitiavana asehony lahy izay ny andrasan'ny vehivavy. Dia tsy maintsy ilaza izy avy eo ny zavatra mahatezitra anazy. Dia rehefa ohatra ka hoe tsy tia ilay izy dia tsy averiny lahy intsony ohatra hoe isaky ny mihetsika lahy dia eo lahy aloha mody miala tsiny dia tonga ireny apitsy dia averiny lahy indray ilay izy. Lasa hitombo lasa miady saritaka avy eo fiainana-tokantrano raha vao izay foana. Dia izay. Engany lehilahy malagasy rehetrarehetra mba hianatra hainam-bitambin'ny vadiny amin'izay. Ary tsy voatery hoe rehefa tezitra ihany ny madama vao tambatambazana fa isaky ny andavanandrom-piainana dia ianareo roa no mifampizara fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fiteny. Lamanga ny tokantranonareo roa. Izay nge andrasantsika olombelona. Fampizara fitiavana. Lehilahy mizara fitiavana ny vehivavy, vehivavy mizara fitiavana ny lehilahy dia izay ny andrasantsika. Ny ray aman-dreny mizara fitiavana ho an'ny ankizy, miadana ny tokantrano. Izay fa mankasitraka tompoko.